Maro dia maro ny lahadinika mandritra ilay fivoriana fa 20 ho fiatrehana ny etsika mahakasika indrindra ny fiovaovan'ny toetrandro anomanana sady ilay fiatrehana ny fivoriana an-tampony ho fiarovana ny tontolo iainana moa no antony ao anatin'izany lahadinika maro samihafa izany. Firenena 7 ao anatin'ny vondron'ny firenena andalam-pandrosoana no mandray anjara amin'ity fivoriana fa 20 ho fiarah-mientana ho an'ny fiovaovan'ny toetrandro izay totosaina eto Antananarivo mandritra ny 5 andro. Anisan'ny manana soloteny ao anatin'ity fivoriana ity i Madagasikara, Seychelles, Kenya, Comores, Guinée-Bissau, Bénin, Sao Tomé. Tsy rarahana firenena ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro fa mila ny fiarah-mientana izao tontolo izao. Dia leo amin'ilay fiarah-mientana aloha ny teneniko voalohany izany hoe tsika firenena malagasy ma dia tafiditra amin'ilay firenena mbola tena mantry ka ao anatin'izay aloha dia le hoe miaraka feo amin'ilay hoe groupe des 67 le firenena fito amin'ny fitopolo mety miampy any Chine io na mety tsy miampy any Chine amin'ilay hoe ry firenena lehibe ianareo no efa nisy zavatra nolazainareo hoe ameno kitapom-bola hijerena n'ity sahanasa mikasika ny fiovaovan'ny toetrandro ity dia totr'izao izay zavatra niresahanareo. Faharoa manaraka an'izay dia le hoe fiarah-mientana era-tany hoe satria tsy raharahana firenena anankiray akory mipetrena an'izy fa raharahana izao tontolo izao dia ny famatsiana ara-pitaovana famatsiana ara-pahalalana ny firenena rehetrarehetra ary ny fahatelo dia ny fijerena ihany koa hoe raha ohatra ka hojerena ny mikasika ny izao tontolo izao dia mijery ny firenena tsirairay aby ka ao anatin'izany raha ny firenena marefo eo amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ohatra ny Madagasikara dia misy zavatra manokana tokony hojerenao raha tsy laza afa-tsy ny toeram-pitiliana satria raha hitanareo zao tany Haïti eo mantsy firenena Haïti zao dia tany amin'izareo rehefa hita miakon'ilay tsunami dia misy fitiliana an'le hoe mety fitrangana tsunami dia eto amintsika zany tokony hamafitina le fitiliana hoe le cyclone ho avy ve ahery vaika mety ahoana no vesatra izay hitranga ao anatin'ilay vadika kely indray tsika raha ny zavatra hita tao ao dia be dehibe ny karazana retina izay tsy fantatra hoe ahoana amin'ny ankapobeny reny dia vokatra le fiovaovan'ny toetrandro dia ireny ihany koa ny angatantsika firenena malagasy le fiarah-mientana izao tontolo izao mba hanampy antsika hiaraka hijery hoe ahoana re ny ahafahan'ny Madagasikara aloha manokana miatrika an'izay zavatra izay. Angatan'ny firenena andalam-pandrosoana ny tokony anokanan'ny firenena mandroso famatsim-bola hatrany amin'ny $100 miliara isa-taona entina hiadiana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Io zany no lazain'ny firenena vaventy hoe amatsy ny vola ho an'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ry zareo firenena vaventy alohan'ny 2020 zany isa-taona apiditra $100 miliara isa-taona. Amintsika miteny zao zany mbola tsy feno kitapom-bola azo lazaina mbola kely ny ao anatin'izy fa mbola tsy feno dia zay zany no angatantsika firenena andalam-pandrosoana hoe samingy manatotosa zay efa hoe nidirana sy nekeny fa ho atao ho an'ny fiatsarany zao tontolo izao. Marihana fa tafiditra amin'ny fiomanana amin'ny fiatrehanan'ny fivoriana an-tampony momba ny fiarovana ny tontolo iainana COP 21 izay totosaina any Paris ny volana Desambra 2022. Ankoatra ny fitadiavana sora-bola, misy ihany koa ny fifambizarana indrindra amin'ny fanatsarana ny atotan-kevitra atolotra amin'ny fivoriana COP 21 izay atao any Paris.